Madagasikara, ny vaovaon'ny toetr'andro indray no arahinao amin'izao fotoana izao. Miarahaba tompoko. Atao anatin'ny 3 andro aloha dia ny varatraza no hamaritra ny toetry ny andro amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Ho maina kosa ny andro amin'ny ilany andrefana fa hiverina ny oram-baratra amin'ny fiafaran'ny herinandro amin'izay ilany andrefana izay. Mahakasika ny maripana indray dia misy fidinany ny maripana ny tolakandro atao anatin'ny 3 andro avy ny amin'ny faritra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny nosy avy hatrany dia ny toetry ny andro amin'ny rapitso alakamisy fahavalo ny volana desambra 2024 no hoarosanao amin'ny maraina dia anorana malefaka miatoato ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo, izany hoe manomboka any Sava, mahazo Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana, tahak'izay ihany koa aty Mangoro aty. Ny ankoatr'izay moa dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia itoy ny orana malefaka miatoato any amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo ary Atsinanana iny, tahak'izay ihany koa any avaratry Diana, andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia misy fidinany ny maripana ny tolakandro any avaratra Atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Raha jerentsika ny taremarika dia eo anelanelan'ny 4 hatramin'ny 5 degré celsius izany. Ny etỳ amin'ny afovoantany moa ny ambany indrindra dia vakina karatrano ny maraina 14 degré celsius. Ny zoma fahasivy ny volana desambra 2024 dia hiatoato ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manomboka any Savatra any Atsimo Atsinanana, tahak'izay ihany koa ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Aka endrika tandrifin-drahona kosa ny orana any Diana sy any avaratry Sofia any, andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia tahaka izao manaraka izao ny antsipiriany eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 17 degré celsius ny etỳ amin'ny faritry ny afovoantany. Ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia eo anelanelan'ny 1 hatramin'ny 9 degré celsius. Ny sabotsy fahafolo ny volana desambra 2024 dia hiverina hoy ao ny oram-baratra ny andrefan'ny Madagasikara any dia ny faritry Melaky, Menabe sy aty amin'ny faritra Atsimo andrefana mahazo ny Androzy sy Anosy aty. Anorana tandrifin-drahona kosa any Diana sy Sofia any, anorana malefaka ny morontsiraka Madagasikara, morontsiraka atsinanana manontolo ary andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa fa mety arahana erikerika manify izany aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Ny maripana indray no andeha ho jerentsika ny amin'izay andro ny sabotsy fahafolo ny volana desambra 2024 izay. 13 hatramin'ny 15 degré celsius ny Antananarivo sy Fianarantsoa any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara dia eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 1 degré celsius. Any Toliara any kosa dia manodidina ny 14 hatramin'ny 13 degré celsius. Hatreto indray ara no meteo antsika ho amin'ity androany ity. Mandra-peona indray tompoko.